Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Raha ny olona ivelan'ny firenena na reny la tena ataon'ny filoham-pirenena malagasy teo anoloan'ny firenena mikamana dia tena mahavelom-bolo tokoa. Fiakaran'ny arikarenina fivoaran'ny fiainam-bahoaka milamina sy mandry fahalemana ve ny firenena. Inona nefa ny zava-misy ainan'ny malagasy, ny andindin'izay no arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra voazarazana tsoa. Nitoetra ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny fikasan'ny filoham-pirenena novan'ny lalam-pandrenana. Tsy laharam-pamena izany hoy ny antoko PLD manoloana ny olona maro sedrain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Enina hatramin'ny 700 ny tahan'ny fiakaran'ny sandany ariary tao anatin'ny 3 volana farany. Antony ny fiakaran'ny vidin'ny lavanilina, fa eo ihany koa ny fiovaovan'ny sandany vola vahiny indrindra ny euro. Afaka hodina ary ananganana trano ny tavoahangy plastika. Manadio ny tanàna noho ny fiparitany fako etsero izany ary fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Ankoatr'izay voasoroka mialoha ny mety ho fahatsetseman'ny tatatra ary manana trano ireo tsy manan-kilofana. Ary farany any Frantsa olona narivony maro no nidina an-dalambe androany arivo tao Paris renivohitr'i Frantsa fanoerana ny lalàna amin'ny fen'ny asa izay kasain'ny mpitondra ampiarina any an-toerana no anton'ity hetsika senegaly ity. Ny andindindin'ireo avy hatrany. Falmerabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao arivo izao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isan-taranan'ny fampalalam-baovao avy hatrany. Raha ny olona ivelan'ny firenena na reny la tena ataon'ny filoham-pirenena malagasy teo anoloana ny firenena mikamana dia tena nahavelom-bolo tokoa. Fiakaran'ny arikarenina fivoaran'ny fiainam-bahoaka milamina sy mandry fahalemana ve ny firenena. Inona nefa ny zava-misy iainan'ny malagasy. Ny andindin'izay no arahinao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra boaza razana tsoa. Fiakaran'ny arikarenina faobe 400 tamin'ity taona ity. Eritreretina ho 500 zany amin'ny taona ho avy ary 900 kosa ny taona 2020. Tena mahavelom-bolo tokoa ireo salanisa no tanisain'ny filoham-pirenena malagasy ireo. Raha izany tokoa no izy dia efa tokony haheno koa isika ato fa miamiakatra tsikelikely ny fari-piainan'ny maro anisa amin'ny malagasy. Mihena ny mahantra sy ny mpangataka ary ny tsy manan-kelofana. Mihena ny tsy fandriam-pahalemana sy ny taham-pahafatesany zaza latsaky ny 5 taona. Izany tokoa ve no misy? Tony mifanohitra aloha hatreto no miseho lany. Miamiakatra ilay tahan'ny malagasy miamahantra. Raha 700 zany teo alolo teo, to efa tonga hatramin'ny 700 zany ankehitriny. Mety mbola ho betsaka noho izany ary raha voaray anatin'ny kajy daholo ny masotsivana rehetra. Io 700 io izay miaina isan'andro anatin'ny fahantrana lalina, ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny maro, ny loto mahamenatra izay tsy ahafen'ny intsony fa habaribarin'ny pesta izay mamely sy miakatra andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra mitombo ny fahantrana eo anivon'ny maro anisa, ka vitsy ireo olona samy teny fa hanan-karena amin'ny taona 2020. Ny atahorana aza dia ny hoe mety tsy ho eo intsony ilay kely ananana amin'izany fotoana izany raha tsy misy ny fiovana amin'ny fomba fitondrana fa mitohy manome vana ny vitsy anisa sy ireo firenena vahiny izay efa toy hividy ambongadiny hatramin'ny malagasy tsirairay avy rehefa kelikely. Raha tsorina dia tao tena firenena-kafa mihitsy ilay Madagasikara no resahan'ny filoha tamin'iny lahateny iny fa tsy ilay firenena iainan'ny maro anisa. Iny angamba no ilay Madagasikara iainan'ireo vitsy anisa mahazo vahana amin'izao fitondrana izao. Nefa nieka amin'ny anaran'ny malagasy 20 tapitrisa no itenenan'ny filoha e. Hitanao soritra eo amin'ny fiainanao manokana sy eo amin'ny andavanandrom-piainanao ve ny fivoarana lazain'ny mpitondra. Samy manana ny valiteniny tsirairay.
Eo amin'ny lafiny politika mitoetrany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny fikasan'ny filoham-pirenena nova ny lalam-pandrenana. Tsy laharam-pamena izany hoy ny antoko PLD manoloana ny olona maro sedra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fanadidina hatrany. Mazava ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko PLD momba ny fikasan'ny filoham-pirenena ikitika ny lalam-pandrenana. Tsy fotoana anaovana izany izao akatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao araky ny voasoratry ny lalam-pandrenana manan-kery. Ka zahay dia mahita fa afaka hirosoana tsara amin'ny fifidianana ny lalam-pandrenana ananantsika. Izay lalam-pandrenana nahalany an'io filohantsika io. Ka afaka hirosoana tsara io ary ny processusna fampihavana-pirenena na ny processusna izay tiantsika eritreretina fanovana lalam-pandrenana zavatra hafa tsisy hidiran'ny fifidianana. Ny taona 2024 efa nambaratra ny ampiandohana fanatanterana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Tokony ho tanana izany ho hiatrany ny filoha nasionalin'ny PLD fa tsy hitadiavana fomba ahafahana mamikitra sy manamafy ny seza amin'ny fomba maro samihafa. Ankehitriny tsika efa miatrika ny hoe fifidianana. Aminay tsy vanim-potoana mihitsy kitihana na kely akory ary ny lalam-pandrenana izao. Tsy azo atao satria mandat 5 taona ary misy vahaolana betsaka izay atolotra ary afaka atao. Anisan'izany ny session extraordinaire satria hiditra ny parlement tamin'ny 17 volana oktobra. Anisan'izany ary ny tena ray lehibe ny eritreretana accord politika. Manoloana ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena samihafa, teo ihany koa ny olom-pirenena izay mitsipaka ny fikasan'ny mpitondra ikitika ny lalam-pandrenana dia mametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny aminy hoe ho antsoanefitra ve izy ireny ka tsy ho henoin'ny filoha toy ny tranga efa nisy tato anatin'izay efa taona nitondrany izay. Fa tsy marina ny filazana fa tsy miasa na tsy mandray andraikitra ny zandarmaria ao Betroka. Hoy ny ben'ny tanàna ny komina Betroka renivohitra raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Akitsipo. Misy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny solombavambahoaka ny Betroka sy ny commandant de groupement ao amin'ny faritra nosy raha ny fanazavana trany. Ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny sombony tamin'ny fandaharana Akitsipo teto amin'ny Kolo TV omaly. Ny resaka tsy fandriampahalemana mivaivay any amin'ny distrikan'ny Betroka izay niteraka resabe tao tanatin'ny fotoana vitsy no nitondrana dievitra tao amin'ny fandaharana Akitsipo omaly. Nasaina tao anatin'izany ny ben'ny tanànan'ny komina Betroka renivohitra Robeltsirofo Voajanahary sy ny filohan'ny Andromaso any an-toerana Razafindrazanaka Adradriji. Nasaina ihany koa ny solombavambahoaka any an-toerana izay nandefa solotena saingy tsy tonga tamin'ny ora farany. Tsy marina ny filazana fa tsy mandray andraikitra ny zandarmaria-pirenena any an-toerana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Tsy fifankazahoana eo amin'ny commandant de groupement any an-toerana sy ny solombavambahoaka ny Betroka no misy. Maromaro ny gendarme hitasika ary resika vaovao maty zay. Olo matory an-tragnony ao sy ho maty amin'ny ampanarahadia. Matoa misy gendarme maty henosika teo nisy ny chef pila adjudant chef pila zay ny matiny Imalaso dia tagny izy angamba fa sy olo matory an-tragno. Io manko zany teneniko hoe izahay Andromaso aloha hatra amin'izao izy io zany mety hisy gendarme raiky mety ho diso. Fa sy ny gendarme rehetra na yahay amin'ny Andromaso ao na eo amin'ny kominy ao mety hisy olo raiky mety haningana. Dia colonel misy tamin'izay fotoana zay nitondra bala tamin'ny carton ho zaray nisaky ny mpiambina dia ny komina no mitantana azy tamin'izay fotoana zay. Izay dia efa taratra sahady hoe nandray anjara feno ny gendarme tao Betroka tamin'ny resaka fiambenana. Fa le izy le niteneniko teo iny hoe indro kely izy io ne raha ny gendarmerie tamin'ny lamina zay napetrakinay dia miambina ny mpiambina dia efa misy numéro téléphone omena hoe miantso ny force rehefa misy ny mampiahy ahy. Dia nisy moa ny nanao nisy ny tsy nanao ary eto dia isaorako manokana koa iny commissaire ny Betroka commissaire de la ville Betroka fa tena izy personne misy no mandeha manatanteraka ny asany. Ka ny ilazana hoe ny force tsy miasa amiko aloha zany izaho tompon'andraikitra voalohany koa ao toerana tsy marina zany amiko. Tsy marina ihany koa ny filazana fa ny mpitandro ny filaminana no nandory ny tanàna teny an-toerana. Fampielezana vaovao diso ataon'ireo zanaky Betroka mipetraka eto an-drenivohitra izany raha ny fanazavana. Io ny olana izao manko ny tena olana maro ny zanaky ny Betroka
aty andrenivohitra ivelany bitroka zany de ny mampalahelo de mandika vilana ry zareo satria inona ny antony mahazo tatitra tsy marina ry zareo raha mijery an'zareo anao amin'ny fahita lavitra de tena mafana fo misy ry zareo nefa na nitongotry ny sy alefany tsy mandeha ny bitroka izy inona ny ataony manarasy mpitondra manarasy ny olona zay fatany fa tsy mitovy firakevitra aminy izany no ataony zareo fa raha mikasika an'izay no antaninao ana de izao ny fipetrany io raha nandeha io fanafiana io tany amin'ny commune ny Ananora de nanaradia ny fokon'olona de nisy am'izay zany ny fifanjevona tao amin'ny atao fokotany ny Iambaro zay moa izy iny de nisy an'io sergent chefony miaraka amin'ny mpanaradia anankiray tao amin'ny io fokotany ny Iambaro ny afina tao amin'le trano anankiray de io leny afenany io zany no nitokany dahalo amonon'ny sergent miaraka am'le mpanaradia anankiray de le razana narianjareo a 500 mètres 500 metatra miala an'le tanàna de nataony samy hafa tsy misy avaratra tezitra am'izay ary zany le tomponombo le fianakaviana dorany le fokon'olona tsy tana le fokon'olona nandorany le tanàna tsy pieko eto zany fa tsy ny mpitandro ny filaminana mihitsy no nandoro an'io tanàna io mandainga zay milaza fa mpitandro ny filaminana no nandoro an'io tanàna io raha ny fanazavana hatrany tetika efa homanina ny fanafian-dala ao ny an-toerana hoy ny ben'ny tanàna ny eo amin'ny tapo-tanàna kosa no lefilefy kokoa izany raha oharina ny amin'ireo komuna hafa mandrafitra ny distrikany Petroka ny votra tao anatin'ny ady-hevitra ihany koa fa manana vahaolana ifehezana ny tsy fandriampahalemana miainga ny fotony ny andromaso sy ny andromasom-pokon'olona any an-toerana miantso ny fifampidiniana izy ireo anatanterana izany efa nisy ny atota taratasy nalefan'izy ireo teny anivon'ny governemanta sy ny tompon'andraikitra isanambaratongany manoloana ny tsy fandriampahalemana any an-toerana izany amin'iny fa manoloana ny fiantsony komina Antananarivo renivohitra ireo mpamily fiarakaretsaka na taxi tamin'ity androany ity am'rahina tanteraka ireo mpamily sy ny tompona taxi profin'izany ny fahavitsiany ireo tonga namaly ny antso ny filohan'ny FTAR fanampanazavana avy hatrany raha nampiseho firaisan-kina zany izay ny talatalasa teo ho fanoherana ny antso-jay izay ataony fiadidinan'ny tanàna Antananarivo aminay androany ihany koa dia nampiseho an'izay fiaraha-mientana izay izay taxiville amin'ny alalany tsy fahatongavana nanatrika ny fanasana izay nataony fiadidinan'ny tanàna Antananarivo fanasana izay mahagaga ihany hoy izahay satria raha olona milaza fa tsy hemitra amin'ny fanapahan-kevitra fa tsy maintsy roso amin'ny famondrana an'ilay contre visite makany amin'ny Omaveto no 420 ora teoriana dia milaza indray fa hoe anasanay ho anay zany izay ohatry ny mampieritreritra ihany ho anay manokana zany dia manapirofo ny fiaraha-mientana fa tsy manaiky atao fitaovana hitadiavam-bola ny mpitatitra indrindrindrindra fa izahay taxi fa eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray 9,900 ny tany fiakaran'ny sandany ariary tao anatin'ny 3 volana farany antony ny fiakaran'ny vidin'ny lavanila fa eo ihany koa ny fiovaovan'ny sandany vola vahiny indrindra ny euro Michela Ranartson tao anatin'ny 3 volana farany nahitana fiakarany sandany ariary raha ny fanadihadiana natao mandidina ny 9,900 izany manomboka mahazo aina ny ariary isan'ny antonatony izany raha ny fanazavana ny fiakarany vidin'ny lavanila tamin'ny tao-piotazana 7.4 ity anisan'ny vokatra nentin'ny fiakaran'ny vania moa fantatrareo fa ny akakabe ny vidina vania dia nahazo aina ny sandabola malagasy zany ary vinavinay ny jus dia eo anelanelany 9 katramin'ny 500 eo ny appréciation ny ariary zany ankoatra ny volanetiny fiotazana sy ny fanondranana lavanila toy ihany koa ny sandan'ny euro sy ny dolary izay niovaova ary nanome lanja ny vola malagasy ireo manondrana entana amin'ny vola euro anefa ny tena nahazo tombony tamin'izany raha ampitaina amin'ireo izay manondrana amin'ny vola dolary zany appréciation zany dia accentué koa satria araka efa fantatrareo koa dia miova ny sandan'ny dollara sy ny euro ka accéléré misy effet amplifié zany les appréciation ariary intiety dollar ireo mpanondrana entana en euro zany amin'izao fotoana izao en euro ny facturation
dia tsy manana olana firy satria ny sandany euro dia mijanona eo ihany amin'izay sandany isy azy fa ny tena manana olana amin'izao fotoana izao dia ireo izay manondrana en dollara zany ny tena problemany. Arak'izany fiatraikany eo amin'ny resaka kompetitivite na fifaninana no mipetraka ho an'ireo manondrana entana amin'ny vola dolara, saingy mbola olana mipetraka amin'ireo mpandraraha ny tsy fisian'ny politika matotra avy amin'ny mpitondra eo amin'ny sehatry ny fandrarana ka mahatonga ny sandan'ny ariary ho tsy maro toerana. Fa afaka ahodina ary ananganana trano ny tavoahangy plastika. Manadio ny tanàna manoloana ny fiparitahan'ny fako eto sy eroa izany ary fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Ankoatr'izay, voasoroka mialoha ny mety ho fahatsetsera manisy tatatra ary manana trano ireo tsy manan-kialofana. Araory ny fanadihadiana. Ankoatra ny fanamboarana haingon-trano sy ny fitoeram-boninkazo na ireo zavatra hafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro, azo anamboarana trano ihany koa ny tavoahangy plastika izay miparitaka etsy sy eroa amin'izao fotoana. Misy arak'izany tetikasa, iarana amin'ireo mpikambana amin'ny kompania Micro, tanora mpandihy ao Tomasina, ananganana vilaza amin'ny plastika. Maro ny tavoahangy plastika na ny plastika mihitsy izay miparitaka eto Tamatavy amin'izao. Dia eto amintsika moa zany feno fasika dia izy bon, aloha andramana ty projet ty. Zany hoe eto Tamatavy zany dia io no trano vita amin'ny bouteille plastika voalohany zay io aorony kompania Micro. Etsika ho fanomezan-danja ireo tavoahangy plastika efa tsy miasa intsony izao ataon'ireo tanora ao Tomasina izao. Etsika izay tafiditra amin'ny fanadiovana sy fikajiana ny tontolo iainana ihany koa. Ny tavoahangy plastika izay mahatratra 100 hatramin'ny 1000 taona vao mety levona tanteraka. Efa maro ny namaly ny antson'izy ireo hanoana ity tetikasa ity, ary isan'izany ny fikambanana iray avy ao amin'ny Nosy sy La Réunion izay manome lanja ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako ihany koa. J'ai décidé de soutenir l'association. Nanapa-kevitra ny hanoana ny kompania Micro eto Toamasina amin'ny fanondrenana eco-village vita amin'ny plastika. Izany hoe manangona ireo tavoahangy plastika aloha ary manorina trano avy aminy. Arak'izany, manangona tavoahangy izahay any amin'ny quartier, restaurant na ireo orinasa. Manana tavoahangy plastika manodidina ny 5,000 izay hatreto. Arak'izany, afaka manangana trano kely 10 metatra tora-droa izahay. Ny olana dia mila fitaovana fanondrenana. Efa nanao antsoavy izahay tady fanampiana rehefa nahazo simenitra azy vy, ny tsy ampy dia ny hazo sy ny fanitso anaovana ny tafo. Les madriers, le bois et les tôles pour faire le toit. Manoloana ny fiparitahan'ny fako manerana ny Nosy, tetikasa mahomby ahafana manadio ny tontolo iainana ity ataon'ny tanora mpandihy ao Tomasina ity. Fomba iray, ialana amin'ny fahatsitseman'ny tatatra sy ny lakan-drano zany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, ary afaka manome trano fonenana ho an'ireo tsy manan-kialofana. Famitaraina ny mponina no ny fahakelezan'ny rano eny amin'ny pompe sy ny bassin amin'izao fotoana izao. Ahitana filaharana matetika eny amin'ny pompe raha ny voalazan'ireo mponina. Araory ny fanadihadiana entiny Anina Rindra, André Mahefa. Kely ny rano avy any amin'ny pompe tato anatin'ny andro vitsivitsy izay. Mitaraina araka izany ny mponina vokatry ity faritran'ny rano ity. Ho an'ireo mpanasa lamba manokana, misy fiantraikany avy hatrany amin'ny asa fiveloman'izy ireo ny tsy fisian'ny rano toy izao. Ilaharana sy fandrombana ny rano eny amin'ny bassin raha ny fanazavana. Tena tsy misy rano mihitsy zao aty amin'ny bassin-nay. Efa nanomboka tamin'ny latsinainy. Ko lasa miady rano zany ny olona aty. Lasa mena ny olona mampanasa lamba. Io zao manomboka le fa be olona zany. Dia manomboka endrasana foana ny rano dia raha tsy feno tsy alaina. Dia iny feno iny nefa izy rehefa alaina dia mifandrombaka be mihitsy ilay olona maka anazy. Dia misy mahazo, dia misy mahazo koveta, ray koveta arakarany. Efatra amin'izay no kely ny fandehan'ny rano raha ny voalazan'ny mpiandro pompe iray. Tsy mbola nisy anefa ny fanantonana na fiantsonan'ny tompon'andraikitra amahana ity olan'ny rano ity. Mijaly ireo mpanasa lamba vokatra izany. Mety efa ohatr'izao foana zany hoe ritra be tsy dia be rano ohatr'izao. Dia mijaly ilay mpanasa lamba satria na mipakarana raha indraindray milahatra be eo ny mpanasa lamba indraindray misy efa maizana vao afaka eto amin'ilay miandry n'ilay rano feno vao miara-mikoka daholo zareo. Tsy vao izao no naharenesana fitarainan'ny mponina. Taorian'ny fatapahan-jiro miverimberina tamin'ny faritra maro, izao indray ny rano no mampijaly ny vahoaka. Mila mandray andraikitra ny isan'ambaratongany amahana ny olana tahaka izao. Famelohan'ny anaranao ny tapany faharoan'ny fampalalam-baovao dia ireto misy dokavaritra.
asako zavatra amilay be kozy zero tsafa magie aiza atovy sérieux tena hoe ato mihitsy ve zany reo ane tsy mana compte bancaire nefa tana afaka maka vola miaraka amin'ny BFV sy M-vola midiro amin'ny menu M-vola safidio ny M-vola avy eo safidio eny amin'ny tab BFV ampidiro ny code secret anao mba azonao SMS misy ny code temporaire tsindro ny bouton M-vola eo amin'ny tab ary arao ny toromarika angalana ny volanao wow laibe kosa prévendria zany zao mangataka code temporaire amin'ny alalan'ny téléphonenao M-vola tsindro ny bouton M-vola eo amin'ny tab mba ampiasanao ilay code ary arao ny toromarika mba angalana ny volanao M-vola tsotra haingana azo antoka. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 $. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tanzbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours 12 et 13 octobre. ISCAM, allez là où vont les élites. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon, Auto, Espace, non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel, Telma. Partenaire officiel, BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao itsika tsy mbola nandalo teny anivon'ny parlemanta ny lalàna mifeny asa an-dranomasina vokany fepetra maro mifehy izany no tsy ara-dalàna raha ny fanazavana isan'ny misedra olana ny mpiasa an-dranomasina arary ny fanadihadiana entiny Michela Ranaritsona. Tatsambo 10,000 no misy eto Madagasikara, ao ireo amin'ny sehatra iraisam pirenena fa ao ihany koa ireo eto amin'ny nosy manodidina. Raha ny fanadihadiana natao raha oharina amin'ny nosy manodidina, isan'ireo manana ny toerana ny tatsambo malagasy. Isan'ireo firenena nanao sonia ny Convention internationale du travail maritime, saingy mbola tsy ny ratifiena nandalo teny anivon'ny parlemanta izany. Tsy nanao ratification ny Convention internationale izay diniantsika io. Dia ny fampiarana ny convention amin'izay tena izy zany mbola tsy mipetraka tsara amin'ny firenena Madagasikara fa aoriana ny fanaovantsika izay ratification izay no mipetraka. Ny fanaovana ratification aloha ny tombontsoa betsaka ho antsika. Ny tantsamontsika mitady asa any ivelany izay manamoramora kokoa fahazahoan'izay asa izay raha tafiditra amin'ny manao ratification ny convention antsika io. Dia mbola misy hafa izay hitatsika io fotombotsoa. Dia ny raha zany manatra mahita atsika zao le car sy ny tondrotra dia aorianan'izay atsika manimita oviana no mety amoana le texte tondrasana le lalàna eo amin'ny assemblée anaovana an'izay fidinana amin'ny convention. Tsy mbola mazava arak'izany lalàn'ny asa an-dranomasina eto Madagasikara vokany isan'ireo misedra olana ireo mpiasa an-dranomasina. Raha ny fanazavan'ny syndicat-ny mpiasa iray, olana maromaro no mianjady amin'ireo tatsambo ireo, ohatra amin'izany ny instabilité de fonction. Anisany manana olana ny mpiasa tantsambotsika amin'ny atao hoe stabilité de fonction. Dia anisany mila hojerena zay satria raha oharina amin'ny article 8 sy ny article 9 ny code de travail dia tsy mipetraka zay non stabilité zay dia ny article 8 sy 9 io miresaka amin'ny contrat à durée déterminée sy ny contrat à durée indéterminée. Nefa zany ny tantsambotsika tratran'ilay contrat à durée déterminée foana mandritra ny fotoana iasa. Ny zava-misy iainan'ny tantsambo amin'izao ny fahosany ny fiahina ara-tsosialy
iainan'izy ireo. Hatrika saharitra 3 andro ny toto-saina etsy Antaninarenina entina andinihana ny lalàna amin'ny feny asan-dranomasina. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mirongatra amin'izao fotoana izao ny fampiasana ankizy amin'ny endriny maro samihafa ho any eto an-drenivohitra. Ny fanirahana ankizy angataka eny amin'ireo toby fiantsona ny fiara no tena hitana taratra izany. Tsy hita izay tena fandraisana andraikitra ataony tompona andraikitra. Arao ny fanadihadiana entiny Manoa Ranefson. Zary fiainana andavanandro ny mponina eto an-drenivohitra ny mahita ireo ankizy mangataka isaky ny fiantsonan'ny fiara sy ny fitohanan'ny fiara. Nirongatra nefa izy io tatoato. Misy amin'ireny ankizy ireny no miditra ao anaty fiara fitateram-bahoaka mangataka. Eo anoloan'ny intendance eo Analakely zao dia misy zaza tena zaza boritanana zany hoe ao anatin'ny fahasembanana nefa dia atao fitaovana fangatahana zany tsy eny amin'ny toerana fiantsonana iantsony koa misy an'izy ireny fa any anatin'ny fiara fitaterana any anaty taxi be ary dia isika malagasy dia mahavariana ihany koa satria toa eto ny fihetsepo fotsiny fa tsy mba mijery lavitra no avin'ireny zaza ireny zay fa tonga dia zarina amin'ny vola. Miakatra izy ireny ao anatin'ny taxi be dia manao iny izany tsy enjery na tononkalo zay foroniny ary ny mifona ao anatin'ireny tononkalo ireny ny zava-misy. Ny ray aman-dreny ireny ankizy ireny matetika ny maniraka ny ankizy angataka fa misy ihany koa ny ray aman-dreny izay mampiasa ny zanany hoentin'olona mangataka. Ka zarain'ireo ray aman-dreny sy ilay olona nitondra avy eo ny vola azo n'ilay zaza. Iarany vony sy daroko avy hatrany ihany koa ilay zaza raha tsy mitondra vola na kely ny vola azony. Dia avy eo ianao zany ohatra hoe mitondra zanak'olona volan'olona volanao na alain'ny volany le zaza io zany mangataka miaraka aminao dia alainy ny volan'olona alain'le ray aman-dreny le vola. Dia ianao mangaina ianao satria ianao mitondra zanak'olona. Misasaka zany. Ohatra hoe mahazo 5,000 zay ianao dia 3,000 zaza dia 2,000 anao. Betsa! Le zaza 5,000 dia anany ohatra hoe anany 2,000. Betsa! Dia ny ray aman-dreniny ahoana tsy mahazo? Mahazo le ray aman-dreniny amin'le volan'le zaza. Raha ny fanazavana nefa ankoatra ny fahasimban'ny hoavin'ireny ankizy mangataka ireny, isan'ny antony mahatonga ny asa ratsy eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana ny fijerevam-potsiny ireny ankizy mangataka ireny. Zarintsika dia ny kely eny ireo zaza ireo alala voly any amin'ny sehatra eny amin'ny faritra sy 67 hectare iny zao dia feno an'izy ireo mihitsiny. Inona moa ny zava-misy eny ampiasaina eny ireny voly ireny hidirany any amin'ireny le sehatra fijerevana n'ireny le orona tsara mamofady ireny. Misy ny akitifitifitra, misy ny firaisana ranofo. Ko gaga vetsika raha betsaka ny jiolahy, ho gaga vetsika raha betsaka ny zaza na ankizy mpivarotena, ho gaga vetsika raha ohatra ka betsaka ihany koa ny asa fanolanana ankehitriny. Tompon'andraikitra, samy tompon'andraikitra daholo hoy aho na ny ray aman-dreny na ny fiarahamonina ao ihany koa ny mpitondra raha teo zany isaky ny ambaratonga avy ministera misana zany hoe fiainan'ny mponina jerem-potsiny ve zany ireo olona. Raha tsy hivina nanambarany teo anivon'ny UNICEF fa ny ampahefatry ny ankizy eto Madagasikara no miasa sahady amin'izao fotoana ary ny 410 zazavavy eo anelanelan'ny 420 ka hatramin'ny 9 taona no efa niarany herisetra aranofo. Mazava fa tsy voaza ny zon'ireny ankizy ireny noho izay fampiasana azy sahady izay. Ny firongatry ny fampiasana zaza amin'ny fangatahana toy ireny ahafana milaza fa tena ao anatin'ny fantrana lalina ny firenena. Toa efa ahitana taratra sahady ny hoavin'ny Madagasikara ihany koa rehefa lehibe ireny ankizy ireny. Tsenan'Ankily Valo, komina 7 kilometatra miala ny Morondava. Amin'ny ankapobeny ny entana miloko marevaka no mamaritra, ny 5,9 isanjato ny entana hita eny an-tsena. Raha mitahina amin'ny falaviran'ny toerana nefa saika miditra faty antoka ireo mpivarotra raha ny vidiny entana no jerena. Arao ny fanadihadiana. Isaky ny alarobia ny tsena eto amin'ny komina Ankily Valo ato anatin'ny faritra Menabe dia tsirika ny Mahabo 7,20 kilometatra miala ny Morondava. Raha ny fanadihadiana natao isa tapa-bolana no maka entana aty an-drenivohitra ireo mpivarotra kely ihany anefa ny tombony alain'izy ireo. Raha ny fanazavana raha ampitahina amin'ny sarandalana Morondava Antananarivo. Renivohitra ihany ka, renivohitra ihany maketana. Entana zany ohatrany hoe makany ihany dia ohatrany hoe
maka tombony kelikely zany tsy maintsy maka tombony ihany le mpivarotra. Raha alaina 3 arivo dia 500 sy 3 ohatran'izay, 700 sy 3. Raha ohatra ny 4 arivo zany raha farany ambony zay satria karakaraka an'ilay karazana entana ihany le izy, arakaraka an'ilay izy. Mety mahampiantoka ihany aloha amin'ilay vidim-piainana zany miakatrakatra le resaka carburant. Raha moa carburant reo zany miakatra dia iny mety mifamenomeno ihany misy mifamenomeno. Raha ny hita teny an-tsena mamaritra ny 5.0 isan-jato ny entana tazana no entana miloko marevaka, na izany akanjo na ihany koa ireo kojakoja tokantrano. Izay ilany ihany misy ohatrany hoe le manavaka azy ohatrany hoe le kojakoja tokantrano, ohatrany hoe fitafy mitovy amin'ny any an-drenivohitra ihany zany fa samy manana ny karazany hoe le misy le olona tia le ambanivohitra le kolera zany ma samy manana ny tiany marevadrevaka. Izay ny tian'le olona, izay zany tian'le olona le ambanivohitra zany marevaka ny tiany. Fa hafa le an-drenivohitra mila le hoe kolera matromatroka sy ihany fa zay samy manana ny tiany. Hita misongadina ihany ny fahasamihafan'ny tsena any ambanivohitra sy ny tsena eto an-drenivohitra, eo ny loko fa indrindra eo amin'ireo kalitao sy ny entana amin'ny ankapobeny. Fa sahira indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny asan'ny mpampivelona saingy mpampivelona iray any ambanivohitra lavitry ny fandrosoana. Michela Ranaritsona. Izy no rasoana antenana Arlala, mpampivelona iray ao amin'ny CSB1 Tsianaloka, faritra Menabe, distrikany Belosurtsirbiina, 520 kilometatra mialan'ny Morondava, 13 kilometatra lalana mazava ary 20 kilometatra lalantany. Lavitry ny rotoroton'ny renivohitra sy ny fampandrosoana saingy lara-pahamehana any an-toerana ny fisiny. Amin'ny maha-toerana lavitry ny renivohitra ny any Tsianaloka, ity mpampivelona ity no misana ny resaka fahasalamana rehetra ary miatrika ny olana tahaka ny asan-dahalo. Amin'iny moa zany zao raha sazy fa amin'ny rafitra ny CSB1 izy ity dia tsy misy dokotera mihitsy dia ny rehetrarehetra tsy maintsy raisy ny sécurité aloha tena enjakenjana aty fa fiaraha-monina amin'ilay olona eo an-tanàna no zava-dehibe. Asa iray mahazatra raha ny eto an-drenivohitra ny asana mpampivelona saingy manan-danja tanteraka any ambanivohitra. Ponina manodidina ny 703 sy 1 alina no sahan'ny rasoana antenaina Arlala. Amin'ny ankapobeny, olana maromaro no sedrainy any an-tany lavitra any, na izany aza nefa raha ny fanazavany efa safidy ny ho lasa mpampivelona. Izy moa zany efa zay ny efa zay ny safidy dia tsy maintsy efa vonona hatramin'ny vony hianatra zany ianao dia tsy maintsy hoe zao no tokony hiatra aminao rehefa hiasa ianao dia efa koa moa zany ny tena any efa nanambady hatrany, zay zany ny tena zava-dehibe rehefa any koa dia rehefa eo akaiky mivadin'olona dia tsy manina fa mivonona tsara ny zavatra rehetra. Asa iray isan'ny mila finiavana sy fahazotoana ny asana mpampivelona, raha tsy ahivana isan'ireo olana sedrain'ireo mpianatra ho mpitsabo, na izy mpitsabo amin'ny ankapobeny na mpampivelona, na ihany koa ireo mpiasa-panjakana hafa ny olana amin'ny resaka affectation any an-tany lavitra tahaka izao. Sakana iray ho an'ny tanora malagasy ironany amin'ny fidirana ho mpiasa-panjakana ihany koa ny asa mety hiteraka famindre-toerana honenana. Eo amin'ny tontolon'ny kolontsaina kosa indray ny mikasika ny tranobe eo Ambomanga na ny trano vola ny asy-mpiandrianana indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Trano malakasina raha ny fanazavana ary no entina hitehirizana vakoka malagasy maro ihany koa. Aroary ny fanadihadiana. Ety Ambohimanga no misy ny tranobe antsoina hoe trano vola ny asy-mpiandrianana entina mitana ny fady sy mitana ny tahiry mana-tantara amin'ny malagasy ity trano ity ary manakasina raha ny fanazavana. Ary ny tranobe izay nisy ny fanaka masina sy ny vakoka masina rehetra sy ny hasy-mpanjakana izay tenenina hoe hasy-pendrianana ny fanjakana malagasy, 3 hasy-pendrianana tany, ny hasy-pendrianana fanjakana dia ny hasy-pendrianana vahoaka. Zany no nitehirizina tamin'ny trano vola ny hasy-pendrianana, zany hoe trano vola ny hasy-pendrianana zany no anaran'ny trano, fa ny filazana azy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia tranobe. Mahatratra 200 taona mahery ny ankamaroan'ny vakoka tehirizina ato. Mizara efitra 3 ny trano, samy manana ny efitra finosiny avokoa. Iny trano iny rihana ambony rindra ambony iny tranon'Andriamanitra iny.
any masina rehetra any dolo no mipetraka ary ny ao ambany a tranom-bakoka ny vakoka masina rehetra zany a sy ny tahiry hatramin'ny fahagola ny fanaka fampiasan'ny mpanjaka sy ny fanasinana mpanjaka sy ny fikarakarana ny vahoaka zay no ao an-tenatenany ao ary ny aty amin'ny rihana fahatelo io zany dia toerana natokana mola volana ny olo-pirenena ho manana ny antony zany hoe raha manana ny antony zany raha tenenina amin'ny teny mahazatra anareo dia hoe initié. Ivelan'ny trano ankilany no misy ny kianja ny trano volany ny asipy-andrianana. Manatantara ihany koa ary maneho ireo boky masina napetraky ny razambe fahagola. Ahitana ny toko 5 mampiseho ny andry 5 mampitsangana ny trano be. Ny Andriamasina Valina no tompony trano tamin'ny andro ny fahagola raha ny fanazavana tsy aivina teto amin'ity toerana ity no nanatanterahana ny fangataham-pitahiana mikasika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny alakamisy lasa teo. Izany amin'iny fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray nanomboka androany ary farana rapitso ny slalom module ankoka 17 dingana fahenina ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra eo amin'ny slalom amin'ity taona ity. Fifaninanana izay nikarakarain'ny club FMMSAM ary natao teny amin'ny piste TMF Ivato Hakim Kolo. Andro voalohan'ny slalom izay karakarain'ny club FMMSAM ny androandroany marihana fa fifaninanana izay tafiditra ao anaty dingana fahaenina ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra eo amin'ny sokajy slalom amin'ity taom-pilalaovana ity. Ny slalom module ankoka 17 izay nandiany faharoa rahan'ny design auto izay mpanohana ity slalom ity sy ny club FMMSAM mampikarakara. Ary teny amin'ny piste TMF Ivato no nanatanterahan'ity club ity izany anio. Fifaninana izay ahatra 2 andro ary farana rampitso. Maro ireo mpanamory izay namaly ny antsony mpikarakara isaky ny sokajy avy. Saika nanjakan'ireo M10 ny lalao satria dia ny sokajiny ity 1600 cm3 ity no namaritra ny top 5 raha ny vokatra vonjimbaika aloha dia Hugo Louvel avy amin'ny club FMMSAM. Nitondra Citroën C2 M10 no milaritra amin'ny filarana voalohany vonjimbaika amin'ny fitambarana fotoana 2 minitra sy 12 minitra sy 5:30 raha ilaza izay avy amin'ny club Azatanay nitondra Peugeot 106 M10 no larana faharoa vonjimbaika manana fitambarana fotoana 2 minitra sy 9:50 segonda sy 1:50 izay nisedra ratage ny première manche première série no antony latsanto amin'ny filarana. Itsoro kosa avy amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 106 M10 hatrany no teo amin'ny larana fahatelo vonjimbaika izay nanaraka ray segondra mahery kely an'ilay mpanamory Peugeot 106 avy amin'ny Azatana ary Teddy avy amin'ny club FMMSAM hatrany ihany koa nitondra Peugeot 205 M10 no 4e au général mbola vokatra vonjimbaika io nanaraka centième de seconde any Tsiori ary ilay nifandimby fiara tamin'ny Tsiori itina no teo amin'ny larana fahadimy vokatra vonjimbaika niady centième de seconde tamin'ny Teddy. Mbola hitorapitso ny fifaninanana izay isin'ny deuxième manche première sy deuxième série anomboka amin'ny 6 izany. Dia izany koa ny antsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Frantsa. Olonanarivony maro no nidina an-dalambe androany hariva tao Paris. Fanoherana ny lalàna mifehy asa izay kasain'ny mpitondra ampiarina ny am-toerana no antony ity hetsika sindikaly ity. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Taoriany hetsika nataon'ny sindikalista tao Frantsa io arivo io. Olonanarivony maro no nidina an-dalambe naneho ny fanoherana ilay lalàna mifehy asa kasain'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron atao. Coup d'état social io no nandikany maro ny fampiarana io lalàna io. Tao Paris, nitety toerana maro ireo mpanao ny hetsika niaraka tamin'ny sora-baventy. Miady ho any taranaka any aoriana izahay io ireo nanontaniana. Ny CDI na ny contrat de travail indéterminé ihany no ahafana mibanjina ny ho avy, ahafana manatontosa tetikasa ho ikosa ny hafa. 2 kilometatra eo ny ditongotra vitan'izy ireo tamin'ny fitetezana ny tanàna Paris. Ho an'ny mpitondra frantsay tsy emotra amin'ny fanapa-kevitra izy ireo raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, teboka maro ihany koa no lavy ny vahoaka frantsay eo amin'izay tontolo ny asa izay, isan'izany ny rafitra mikasika ny fifanarahana arak'asa. Mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Raha ny olona ivelan'ny firenena no nahareny lahateny nataon'ny filoham-pirenena malagasy teo anoloan'ny firenena mikambana dia tena nahavelom-bolo tokoa. Fiakaran'ny arikarena, fivoaran'ny fiainam-bahoaka milamina sy mandry fahalemana ve ny firenena, inona nefa ny zava-misy iainan'ny malagasy. Mitohy hatrany fanionkevitra ireo mpanao politika manoloana ny fikasan'ny filoham-pirenena anova ny lalam-pandrenana, tsy laharampamena izany hoy ny antoko PLD.
fa tsy marina ny filazana fa tsy miasa na tsy mandray andraikitra ny gendarmerie ao Betroka hoy ny ben'ny tanàna ny commune Betroka renivohitra raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Akitsibo misy ny tsy fifankazahoana eo amin'ny solombavam-boaka ny Betroka sy ny commandant de groupement ao amin'ny faritra Nosy raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa toko klasy toko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma toko. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Zio antsika jiaby.